Zomaro janoary enamby roapolo amby roa arivo faltafaraka aminao ndray tomboklasy tongovavy ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aterina ny araby ary miarabantsika rehetra natratra ny taona vaovao enamby roapolo amby roa arivo taona zina hitondra sosy fahombiazana ao antsika rehetra ne ity taona vaovao ity makasika izay taom-baovao izay indrindra miantso ny kristianina rehetra iova sy ibebaka marina ary ampanjaka ny fitiavana ny arcevêque ny Toamasina ny kardinaly Tsarazana Désiré raha nanome afatra sy firarintso amin'izao atontaona izao io fitiavana io no itsaranantsika io kosa monseigneur Wilson Jean de Dieu filohan'ny FFKM ifantoka besaka amin'ny fanasoavana ny mpiarabelona ampanjakana ny fitiavana ho an'ny olona rehetra ny tetikasa fiangonana atanterahiny FDKM mandritra ny 3 andro ny 4 hatramin'ny 9 janoary ho avy izao tetikasa izay tafiditra amin'ny fampandrosona ny firenena entin'ny fiangonana hoy ny filohan'ny FDKM ny mpitandrina Andriamampianina Zakarimasy horatsika ny fanadihadiana makasika izay tompon'andraikitra amin'izao mahazo ny firenena izao ny kristianina ho ny kardinaly Tsarazana Désiré arcevêque ny Toamasina mila miova ny rehetra ibebaka marina ary ampanjaka ny fitiavana izay fotom-pianarany Jesosy Kristy ho antsika menakavy tsy ankanavaka averiko indray ho antsika menakavy tsy ankanavaka fa indrindra ihany koa ho antsika zay mitonina zay milaza ho kristianina mila miova isika mila mibebaka ampanetentena no mbola ilazako ny teny hoe isika kristianina dia anisan'ny tompon'andraikitra amin'izao fahavoazana mahazo antsika izao aza mijery ny hafa foana fa isika menakavy no mila mibebaka mila magnatanteraka tsara ny adidy sy andraikitra nankiny amintsika mila miova toetra mila tsara fanahy raha mivavaka tsika nefa tsy miova toetra tsy ankasitran'Andriamanitra ny vavaka ataontsika manaraka izany fantantsika ny fotom-pampianarany Jesosy Kristy tompontsika dia ny fitiavana io fitiavana io no hitsaranantsika amin'ny farany io fitiavana io no hitsaranantsika hoy kosa ny filohan'ny FFKM fiombolany fiangonana kristianina eto Madagasikara raha nanome afatra sy firarintso amin'izao fandraisana ny taona vaovao 2024 izao fiainana avontony fitiavana ka tsy amelan'ny fiainana ho tsingerina fotsiny fa ho andro feno fitiavana ka aokary isika tsy amela ny fiainantsika ho lasa tsingerina tsotra amin'ny andro iainantsika fa ho andro mitoy feno fitiavana ialohantsika any amin'ny mandrakizay zay ho voatanana ndray andro any ny fitiavana riavana no hitsaranantsika amin'ny arivanyity fiainantsika ity koa dia arabaina ary isika menakavy natafita soa ty taona vaovao ity misaotra an'Andriamanitra na atsipaka izay tsy maintsy nodinganina nandritra iny ampahefa ny voalohany tamin'ny taonjato ity ifantoka betsaka amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena isitran'ny olona ny zo amin'ny maha-olombelona azy ny tetikasa fiangonana manakaiky ny sahirana no entiny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara mandritra ny atelona amin'ny 3 volana janoary ity ny 4 hatramin'ny 9 janoary ho avy izao etsika tafiditra amin'ny fandraisan'ny fiangonana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena isy ny fandaram-potoana atokana nasoavana ny mpiarabelona amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny fampianarana ny fanomezana sakafo ny tohana ratsaina ary molary sy arabatana soratra masina dia miteny ary Jesosy mihitsy no miteny hoe tsaboy izy ny endriky ny fitsaboana rehetrarehetra dia hoentintsika manantona ny olona zay mila izany ao amin'ny kianja amin'ny Barea eo ihany koa ny fianarana asa sy ny hoavy
hoy soratra masony ampianaro ny zanakao na mandeha izy na mitoetra na mandry izy na mifoa eo koa ny resaka sakafo hoy ny voalazan'i Jesosy tany anefitra manao omenareo hanina izy reo olona sahirana dia ndao omena hanina mandritra n'izay 3 andro 7-10 5-10 8-10 janoary zany eo ihany koa ny tohana ara-tsaina sy fanahy ary moraly tena miravoravo sy kivy ny olona na ara-tsaina na ara-moraly na ara-panahy ary reraka hatramin'ny vatany dia manamafy ny fiarabanantsika rehetra revana mahatratra ny taom-baovao 7-20 dia ny fahasoavan'ny tompo hanendrika ny fiainantsika eo mpamaky vakina sy hamarana indray zao taona vaovao zao raha sitrapon'Andriamanitra. Ankoatra ireo mpitondra fivavahana maro ireo nitondra ny teny fiararirintsoa sy fiarabana amin'izao fiandohan'ny taona izao. Mahakasika ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taom-baovao izay indrindra nilamina tamin'ny ankapobeny ny fetin'ny farantaona sy ny fandraisana ny taona vaovao raha ny teto andrenivohitra niezaka ny fety tampilaminana ny vahoaka malagasy anateo aza ny fahasahiranana misy 12 ireo olona tratra ny fanapoizinana no ny zava-pisotro misy alcool nandritra ny fetin'ny farantaona sy ny taom-baovao manodidina ny 4-12 ireo trangana lozam-pifamoivoizana teto Antananarivo sy ny manodidina naratrana olona 20 raha ny tatitra avy amin'ny tompon'andraikitra isantsokajiny androany mamidina amintsika izay Narcisse Karazafy sy ny Artanjona. Misy 12 ireo olona tratra ny fanapoizinana vokatry ny zava-pisotro misy alcool nandritra ny fetin'ny farantaona sy ny taona vaovao ka ny 7 tamin'ireo dia lehilahy 2 vehivavy ary ny iray zazakely araka ny tatitra avy amin'ny hopitaly HIRA lehilahy 3 zazakely 12 ary vehivavy iray kosa nitratra ny fahapoizinana ara-tsakafo iombonana ary olona 2 lahy sy vavy no nikasa amontena 4 no namony ainy ka ny 2 tamin'ireo hita teny an-dalana nahitana fiakaran'ny olona nanantona ny hopitaly nandritra ny fetin'ny farantaona 2024 sy ny taona vaovao raha ny tatitra voaray hatrany. Ny andron'ny 1er janvier kosa dia nisy vehivavy iray ary lehilahy 3 zazakely 12 tratra ny toxique infection alimentaire collectif ary ireo tratra ny intoxication alimentaire kosa dia tsy nisy. Ny isan'ny fahafatesana moa dia misa 4 ary ny 2 amin'izany dia cadavre en dépôt ny 31 décembre fa ny 1er janvier kosa dia miisa 2 cadavre en dépôt. Mahakasika ny atotanisa voaray avy ao amin'ny sampana vonjena na ny service d'urgence dia miisa 253 ny consultation ary 35 ny hospitalisation ny andro ny 31 décembre sy 1er janvier. Raha noarina tamin'ny taondasa izany dia ny tombo ny consultation sy ny hospitalisation. Ny isan'ny fahafatesana kosa tao amin'ny service d'urgence dia 4. Ankoatra izay mpanao sity mahery miisa 3 mpamaky trano 2 no naharaisana fitarainana ho an'Antananarivo renivohitra atao anatin'ny fankalazana ny alina iraika amin'ny 3 Desambra 2024 sy ny fandraisana ny taona vaovao 2 Janoary 2024 miisa 9 lozam-pifamoivoizana ny tranga teto andrenivohitra izay naharatrana olona 5 nilamina tamin'ny ankapobeny ny tao Antananarivo avaradrano satria tsy nisy tranga na tsy fandriam-pahalemana voarakitra aratoka miisa 3 ny tranga ny lozam-pifamoivoizana naharatrana olona 2 ary lozam-pifamoivoizana miisa 4 naharatrana olona 7 kosa tao Antananarivo Atsimondrano olona 30 no nosavaina sy nanaovana fanadihadiana fohy sy nentina teny amin'ny komisaria no ny fitondran-tena mampiaya bitotale 420 ireo lozam-pifamoivoizana voarakitra teto Antananarivo sy ny manodidina ka olona 20 no naratra miisa 2 kosa ireo loza niteraka fahasimban-javatra no mafisy ny mpitandro ny filaminana fanilamina tamin'ny ankapobeny ny fetin'ny farantaona sy ny fitsainana ny taona vaovao teto Antananarivo renivohitra saika afeno ny ankamaroany ireo trano filanonana rehetra ary nahitana endrika vaovao ny tombo ireo olona tonga nankalaza ny fetin'ny farantaona tamin'ireo trano filanonana maro samihafa niezaka ireo mpikarakara lanonana nanavao ny haingo sehatra sy ny fanahitana maro samihafa. Misy endrika vaovao tokoa fa zany akory tsy midika hoe tsy miverina le taloha fa teo amin'ny 1 isan-jato ny olona tamin'ny herintaona na tamin'ny roa taona dia miverina avokoa fa 1 isan-jato ny olona vaovao. Ialana tsiny ho an'ireo varaparana tsy atafiditra satria dia miferana indray nanomboka tamin'ny fitsasan'ny tamin'ny tany zay dia efa feno tanteraka dia tsy maintsy nakatona ny fandraisan'olona. Hitanareo amin'izao fa tena hiboka tanteraka ny trano tsy dia hafa manoatra izay ao anatin'ilay izy. Ny zavatra anankiray aloha zany dia reny ataoko hoe effet spéciaux vaovao be da be daholo amin'ny espace-na vitso daholo reny
nyravaka amin'ny trano a ny jiro samihafa nyravaka amin'ny epespesio araka voalazako teo a dia reny zany ny zavabaovao daholo. Teo amin'ny lafiny karakara sakafo koa dia nisy zavabaovao mihitsy satria nisy karazana sakafo mbola tsy nataonay tsipasy a da efa nataonay fa tamin'ny taona efa lavitra be fa tamin'ity naverinay izy dia anisan'ny nankafizy ny olona ary tena sakafo tokoa le olona profo zany a fa nankafihany sakafo nataonay izy. Niezaka ny fety-tampila-minana ny vahoaka malagasy na dia mafy sy sarotra aza ny fiainana ho ny fanamafisana ary nafana avokoa ireo fety tany amin'ireo trano filanonana nanaovana fanadihadiana nandritra ny famaranana ny taona 2024 sy ny tsenana ny taona vaovao 2024. Raha naovana jery totika ny taona 2024 teo amin'ny sehatra politika, anisan'ny androm-panjakana nahitana fitsimbahana aingana ny teny anivon'ny anteny meram-pirenena tamin'ny taona lasa iny. Lasa filohan'ny anteny meram-pirenena Andriana Soloniako sy teny nivadika ireo député valopolo izay ny Irmara, misy ihany koa ny fikasana nangana groupe parlementaire vaovao ho arantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity ny famidinana makasika izay. Rehefa nafanasiana maivay ny toedra raty eto amin'ny firenena, nisy ny fampafantarana tamin'ny filoha teo aloha Rajoelina ny 7 ny volana Oktobra fa osokafana ho an'ireo solombavam-bahoaka rehetra eo anivon'ny anteny meram-pirenena ny fanendrena ny Prime Ministre Isolo Anitsay Christian. Tsy ireo solombavam-bahoaka maro anisa teo anivon'ny lapa no nametrahana fitokisana anendry ny Solony Christian Tsay raha ny fanazavana fa ny solombavam-bahoaka rehetra. Ny 30 Oktobra dia nisy ny fivoriana nataon'ireo solombavam-bahoaka teo anivon'ny anteny meram-pirenena. Naharitra ora maro io fivoriana io ary isan'ny atrika izany ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisan-kiny. Mbola nibahan-toerana teo anivon'ny lapa tamin'ny fotoana io ireo maro anisa avy amin'ny fitondrana. Nanomboka ny 15 Septambra ny etsy-bahoaka fa ny 17 ny volana Oktobra alina mbola fanendrena olona no nokasainy ireo solombavam-bahoaka maro anisa ho atao. Fa vonombelona ny zavanisy ny solombavam-bahoaka Fidèle Razarapiera izay nanamafy tamin'io fotoana io fa ny fanokafana ny kianja ny 12 Mey no takin'ny vahoaka eny an-kianja fa tsy fanendrena Prime Ministre vaovao na Ministra intsony. Raha anao fanavarana eny dia aleo itsiko aminareo le zavatra tena takin'ny eny an-kianja fa io tsy mifampiainoa no mahatonga zao problème zao. Inona ny takin'ny eny an-kianja dia inona ny solution entintsika? Ny solution entinareo manendry ny zavatra takin'ny eny an-kianja manala miala zao ravao zao zavatra roa fa motodika zany. Donc tsy mamaly le etaeta eny an-kianja zany le solution tadoentinay ato amin'ny teny meram-pirenena. Dia ny teny aho rehefa tsy fanaraka amin'ny etaetan'ny eny an-kianja ny zavatra zay hoentintsika ato amin'ny teny meram-pirenena dia mangataka aminareo zay tsofrany zay hivoaka. Satria ny anazy zany dia tsotra. Ny atombohan'ny teknisty dia nanao fangatahana fihetsiketsehana aneo hevitra an-dalambe ny mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo tamin'ilay hoe tsy manaiky lembenana. Nanomboka ny 15 ny volana Septambra 2024 zany no nangataka hoe aleo zahay aneo hevitra mandraky ny androany mbola tsy nahazo alalana aneo hevitra foana ny teny an-dalambe. Zay le tsy mifampiandre zany le problème. Dia androany be zany osokafana makatỳ amin'ny teny meram-pirenena tsy fa maninona raha mena lalana aloha le any amin'ny alabe sokatra. Dia zay takiko tao hoe sokafy aloha ny 13 Mey anehoany ny mpanao fihetsiketsehana rehetra ny heviny dia miainona rem-potondra ary atsaharo ny fampiasa-kery rehetra amin'ireo mpanao fihetsiketsehana dia mba afaka miainonareo izy rehetra tsy akanafaka afaka makeo amin'ny 13 Mey daholo dia maneho hevitra eo. Dia henonareo le hevitra tsy misy fampiasana lacrymogène, tsy misy fitifirana amina resaka balle caoutchouc, tsy misy fitifirana amin'ny resaka balle réelle, tsy misy fanenjena any anelakelan-trano, aleo ny olona aloha aneho hevitra. Dia miandry zahay ety amin'ny teny meram-pirenena rehefa aveo hoe mahazo maneho hevitra ny olona, dia ireo olona rehetra maneho hevitra ireo amin'izay rehefa aveo no hosotomina aty zany mba ahafahana manao sy mandrafitra amin'izay zay rizateny amina fifanarahana amahana n'le firenena ivoano anatin'ny crise. Fa mbola tsy henono akory ve le fitakina eny an-dalambe dia anao tonga dia anao proposition hoe ka aty tsika ny hainao zareo dia tonga dia henotsika io dia tonga dia manao proposition any amin'le hoe anao an'izay zavatra antsika fa lalana ray amin'izay fanendrenan'le Prime Ministre. Non, tsy Prime Ministre ny angatany eny an-dalambe fa ny zo aneo hevitra zo fototra anao fitakina dia zay aloha vahana. Ka rehefa mbola zay tsy miva
de resaky mona sy marena izy ary zay mahatonga anay tsy nandeha tsy nialan'ity firasana ty mba tsy anaovana hoe natsona nareo fa nareo tsy tonga de tonga zay ka natreanay le izy efa haiko an'io kady politique io za efa isan'ny tolona tamin'ny sivy sy roa arivo tamin'ny roa sy roa arivo haiko mipataika politique de za tsika tsy mialy eto fa embenantsika sa lazana fa tsika ndray ny diso fa ny anay de tazomina ny hevitra hoe sokafy aloha ny 13 mai aleo aloha le olona ny hevitra nizanizy izy na syndicat izy na inona izy na vonona politique na fikambanana na mpianatra na inona de aleo ny hevitra to de enoy aloha io hevitra io de rehefa eny rety daholo le olona maneho hevitra de sokafy am'izay ny teny miara-pirenena ahafahan'le olona reo zany miara-miady hevitra aty andapa fa am'izay fotoana zay de ny anteny miara-pirenena no mitarika ny fanamana famahana sy famezan-dalana idirany amin'ny 13 mai zava-dehibe zany eto firenena natsapitsika teny miara-pirenena zava-dehibe le fitakina de itsika mihitsy no mitarika ny hoe sokafy arioa de miampina daholo am'izay ny erim-pamoretana rehetra tsy misy mampiasa hery am'izay mpanao fitakina zay zany ny zavatra napetra tao satria miodikodina le resaka ao de zany voaka mbola déclaration amina hoe anendry premier ministre na osokafy anatrany Komoro ary ka fanendrena premier ministre ny resaka de tsy hanao déclaration miaraka am'zareo zahay mpaniditra fa raha ohatra kosa ka hoe enona ny feo ny fanoerana enona ny feo ny vahoaka rehetra mitapy misy zavatra marary anazy nanomboka tamin'ny 520 io bebe misy zamaty ange tam'ireny misy ainana foy misy olona maratra misy olona very fananana de manina raha mba enona aloha zay donc tsy misy zany ka tsisy anao déclaration miaraka am'zany ary apitaiko président Rajoelina lay afatra fanaja atsika monsieur le président eto de tena miteny mahitsy aminao fa raha tianao ny olona manohana anao a de mamelanao iaino aloha feo amin'ny vahoaka izy atsahary eritretra de maheno mihitsy ianao sofinao mihitsy maheno hoe aleo hoe andeha le fanekevitra de mba henoko fa raha tsy zany a asian'ny olona antsana manelanelana anao sy le vahoaka de izy manao bavira fa ianao mibaby an'izany ny 12 oktobra no voamarina sy fantatra fa efa tsy teto an-tanindrazana intsony ny filoha teo aloha Andry Rajoelina rehefa nanomboka nafana ny raharaha fanoherana ny fitondrany sy nanerana any Madagasikara nanomboka ny 20 septambra nisotra nanaraka ny fiazakazaka ny toedra ray ihany koa ny zava-nisy teo anivon'ireo androm-panjakana ny famory sy ny fampiantso ireo solombavam-bahoaka ny aliny 13 oktobra izany hoe taorin'ny antso sy kiakiaka tetsy amin'ny kanja ny 13 mai izay efa azony vahoaka niaraka tamin'ny tafika ny 12 oktobra ariva firosona amin'ny fiampiatona amin'ny asany ny fitondrana Rajoelina amin'ny alalan'ny latsabato ataon'ireo solombavam-bahoaka no antony ity fivorina andro alina ity efa nisy solombavam-bahoaka vitsivitsy no efa nanasony izany ny alin'io 13 oktobra io ihany ny marainany 14 oktobra nefa mbola namoaka teny mita ny filoha teo aloha fa ravaina ny anteny miara-pirenena taratasy efa tsy nisy sony intsony anefa io navoaka ho fandravana ny anteny miara-pirenena io ny marainan'io daty io ihany anefa ny roso tamin'ny fivorina tsy ara-potoana ireo solombavam-bahoaka nanao ny fitsipahana ny fitondrana Rajoelina feno ny fetrisa ka niongana araky ny lalàna ny fitondrana Rajoelina ny fanindran-dalàna indrindra tamin'ny fanambarana nataony colonel Mikael Randrianirina tetsy Ambotsirodra io fanapahana nataon'ireo solombavam-bahoaka io aloha akoatranay zay tao mivondrona firaisakina tika Madagasikara moa ao anatiny zany solombavam-bahoaka zay lany tamin'izany vondrona izany dia eo ihany koa reo tao anatin'le vondrony volomboasary na ny Irmara teo aloha zay nanana ny maro anisa tao anatin'izany nahatsapa ny rehetra nahita ny rehetra fa banga ny toerany filoham-pirenena banga ny fitantanana ny raharaham-pirenena tsisy raha eman-dreny intsony teto amin'ny firenena dia tao anatin'izay no nietreretana an'izay hoe fotoana tokony hietreretana nefa raha mbola hijanona ihany kosa ao anatin'izay le atao hoe ordre constitutionnel na somary misy exception kely ary dia nalaina moa ny hevitry ny ACC nahaka an'izany ny teo anivon'ny anteny miara-pirenena dia no marina no jerena dia hita fa banga tokoa zany toeran'ny filoham-pirenena zany dia tsy maintsy nandray mifepetra mifanandrify amin'izay mba hampandehanana ny raharaham-pirenena sy ny raharaham-panjakana ny teo anivon'ny ACC ary nanendrena noho ny dradraitra ny tranga tereny hoe nanendrena satria nivoaka teny amin'ny tolona nanendrena ny filoham-panjakana dia ny colonel Mikael nanendrena azy hoe manaraka ny lalam-panorenana ve tsy manaraka ny lalam-panorenana marina mety misy azo adika hoe misy amin'ny apahany mety tsy nanaraka ny lalam-panorenana nefa tsy afaka navela ho amin'izao fotsiny ihany koa sa zavatra izao mba tsy simba ibanga eo amin'ny fitantanana ny raharaham-pirenena dia nahatsiaro koa nanao ndraiky teo anoloany zany rehetrarehetra zany ny anteny miara-pirenena ary nisy tamin'ireo
solombavam-bahoaka zay tao anivon'ny volomboasary teo aloha no nivaky sy nitsotra taminay mihitsy ny hoe tena ampy zay ny fitondrana rajoelona efa ely zay naniry te hiala marina hoe mety ho fialana ihany zany naninona tsy atry ny ela de niteny naninona tsy tany lolo tany de nilaza fa zay hozy izy voafatotra ihany koa tao anatin'izany rehetra zany fa raha misy zany zavadrano izy izy izahay de hifidy ampandany izany fanesorana sy fanjerana anandriamatoandro rajoelona eo amin'ny toeran'izany de remony arahana hita tratra ny fetrisa de nolaniny zany de namafisy ny ACC zany fampangana sy no ny fanesorana azy satria teo moa zany le ataoko hoe nitsoka ny niseho azo mafy be nitsoka ny fanetry be ny firenena nitsoka ny atao hoe nampahantra ny malagasy sy nampifamono sy nampifandrafy ny malagasy satria ny arahantsika nahita fa tsy malagasy intsony zany rehetra zany zavatra ny aina nataolo tao anatina fotoana fohy nanomboka tamin'ireny volana septambra ireny ny aliny 14 oktobra io ihany dia nisy ny fiainana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny filohan'ny fanavoazana amin'izao fotoana tapaka nandritra izany fa irosoana amin'ny fivoriana ny fandravana ny bromatry ny anteny miram-pirenena ka natonga ny fandravana avetrany ny bromatry ny anteny miram-pirenena teo aloha ny 15 oktobra maraina tsy ny andry ela fa taorian'io andro nandravana ny bromatry ny anteny miram-pirenena io ihany dia nirosoana ny fifidianana izay osolo ny filohan'ny anteny miram-pirenena ka lany tamin'izany ny filoha-lefitra fahafito izay filohan'ny fanoherana eo anivony anteny miram-pirenena sy teny randraina solony aiko filoha-lefitra enina gestura misa 3 ary reporter général misa 2 ratsy voakasika kosa ny filoha-lefitra fahafito tratra ny roa ampatelo ny solombavam-bahoaka anandatsabato tamin'izay fandravana bromaharitra ny antona kosa nefa ny fifidianana ireo filoha-lefitra rehefa noravany naleviny velona ianareo satria noravany any rajoely lefa hany am'izay misy azy tany ampitsoahana tany izy no nandrava ono ny antemera-pirenena zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna velona sy ny texte voalaza amin'ny tsy hiditra tsiprieny am'izay fa de nyravany ambava ono dia nisy kosa aloha mba tonga saina ihany na somary efa tara raha tamin'izy ireo de nametra-pialana tao anatin'ny vondrona irmara rehefa nametra-pialana izy ireo de lasa vitsy anisa izany ny solombavam-bahoaka avy amin'ny irmara satria nisy ny tsirairay kely zay mbola nifikitra any nijanona tao anatin'izany vondrona zany fefa nisaraka mihitsy zareo ary nanambarany akamaronindreo zay tao anatin'ny vondrony irmara teo aloha reo hoe zay de tsy hiverina tsony fa zaranay raha afaka tao anaty ziogan-drajoelona asa moa zay fahamarina fizy sy andriamanitra raha nisy andriamanitra zay de tao anatin'izay zany niaraky ny tenenike niova tao anatin'izay fotoan'izay niova ny maro anisa tao anatin'ny antemera-pirenena ary tsy izay ihany koa fa hoe ho taratra ilay mba hifanaraka amin'ilay fitakina sy ny tolona zay nataon'ny vahoaka teny an-dalambe sy teny akianja ny am'le hoe fanovana mila mirava zany ny miova ny endriky ny firafitry ny bromaritra ary anisy manana ny maro anisa ny firaisakina ny vondrona firaisakina tiako hitondrana fanamariana aloha hoe ny firaisakina amin'ny mavondrona plateforme politika azo no rava fa ny firaisakina anarana nety ny vondrona parlementaire misy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny vondrona firaisakina mbola mitoetra voasoratra iny tsy afaka ialana iny raha tsy tapitra ny fepito-piasanay zay zany ny fipetraky ny raha iny aloha de araky ny teniko teo tsy maintsy ary tsy maintsy fa nitakiny zany etaetam-bahoaka zany zay le hoe mila manao fanovana mifanaraka amin'ny zavatra zay nitranga teny anatin'ny tolona de zay erina ny taorina io kosa no nirosoana ny fifidianana ireo filoha-lefitra isaky ny faritany tsikatra ho nahatra ny firosoana ireo solombavam-bahoaka tamin'ity dingana ity izay mbola tsy mazava ny antony fa raha ny vaovao azo dia tena nisy ny ady seza nisy le mbola zatra ny manomanina ny tongolon'ny Egypta misy le mbola zatra ny hoe mbola mieritreritra angamba fa mbola hiandro rajoelona ny eo amin'ny fitondrana ianareo aro iato hoe fa naleviny velona fa tsy ndraranareo fa nodravany so ihany fa tonga ny ntaonivon'ny tafika nanampy ny tolom-bahoaka satria ny rahantsika nahita ny fampahoriana sy ny atao hoe famonoana fandratrana nataona vondrona mpitandro filamina sasatsasany tsy izy rehetra kosa izay mbola niaro mafy an'ilay fitondrana teo aloha nefa moa fa ny rahana hita reny de tao anatin'izay zany no nanaovana ny fifidianana sy ny fifampiresahana ela ny ela moa resy lahatra ihany ny maro anisa tamin'ny solombavam-bahoaka de nanova ny firafitra zany bromaritra zany natanterahana tamin'ny alalany namafisina tamin'ny alalan'ny fifidianana izany hoe fametrahana ny
bromaritry ny antemera-pirenena zany mba ho taratra ho iateo ilay fanovana zay nisy teto amin'ny firenena no ny tolom-bahoaka zay nisy. raha iverenany ny 13 oktobra nisy ny fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka manoana ny fitondrana tamin'izany fa tsy rava araka ny filazana ny vondrona parlementaire URD noho izany izy ireo no tokony ametraka ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta. Ny 15 oktobra kosa nefa dia voapirofo ny fivakisana ka nijoro ireo solombavam-bahoaka maro anisa izay avy amin'ny vondrona Irmar nilaza fa manoana ny filohampanjakana ary nametra-pialana tsy ho Irmar intsony ka nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy izany tamin'ny hoandrio. Solombavam-bahoaka manodidina ny 20 isa ireo nanao fanambarana ireo. Naneo ny heviny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana rehefa nangata fanazavana momba ny fananganana vondrona parlementaire vaovao ny filohan'ny antenimera-pirenena sy teny Randraina Soliaiko. Azo atao ny manangana vondrona parlementaire rehefa tsy mitsipaka ny lalana velona eto amin'ny firenena hoy ny HCC. Niteraka adihevitra be izany ho an'ireo mpanara-baovao. Fa raha ny fijeriko azy dia mazava ny voasoratra. Tsy misy solombavam-bahoaka afaka miala ao anatina vondrona nahalany azy ka andeha anangana na itsofoka ny anaty vondrona ray hafa. Veriky indray mandeha amin'ny endrika hafa hoe tsy mahazo miditra any anaty vondrona iray hafa ny solombavam-bahoaka zay lany tamina vondrona iray fa na izy makany amin'ny tsy miakina dia hatreo raha tsy zany dizy dia esorina tsy solombavam-bahoaka. Eo misy zavatra tsy mazava tatsy ny teny ny lazainy ihany fa tokony hitondrany ny fitsarana avy lalam-panondrenana momba ny lalam-panondrenana fanazavana misimisy ihany amin'le hoe maninona ny misy mieritreritra ny anangana vondrona parlementaire tsy miakina ao efa izay le voasoratra efa zay le mazava ny voasoratra hoe tsy misy mahafaka mamiditra ny anaty vondrona parlementaire hafa intsony fa nanao mijanona tsy miakina dia mandeha rery anao dia venjivenjirery eny ianao safidiny ianao ny ala atao anaty vondrona parlementaire nisy anao nefa ho hitanao koa azony eo ampiarina koa nge ny fanesorana anao anatin'ny vondrona io na anatin'ny atoko na vovonana lana anao ny anesorana anao satria misy an'le resaka mandaha impératif mety afaka esorana koa ianao anatin'izay hoe mangataka izy fa no tsy fanarahany tiany fitsipika sy ny toromarika ny atoko sy ny vondrona nalana azy dia angatany amin'ny ACC ny fanesorana azy tsy ho solombavam-bahoaka ka mbola mafisiko ny teniko teo hoe tsy tokony isy zany tokony mitondra fanazavana fanampiny hoe ny ACC tsy tokony isy zany fananganana vondrona parlementaire satria hoe niala tao anatin'ny nametra-pialana tao anatin'ny vondrona Irmar ireo vondrona solombavam-bahoaka misy eo amin'ny 20 eo zareo fa mijanona izy ho tsy miakina dia hatreo fa tsy ara-dalàna izy raha manangana vondrona parlementaire ary tsy azo ekeny zany. Ny endrin-javatra tahaka izao no isan'ny antony nitakina ny fandravana ireo andram-panjakana izay efa antso natao teny an-kianja. Hatramin'ny androany mbola mitoy ny fanehoan-kevitra ny andravana ireo andram-panjakana ireo. Voakasika izany ny HCC, ny CENI ary ny antenimera Rontonto. Mitsipaka ny lalam-pandrenana kosa nefa izany ka ahina ny fisiany sazy iraisam-pirenena raha ny fanehoan-kevitra hafa. Ireo anefa no isan'ny nambaran'ny kolonely Randrianirina nandritra ny fanambarana nataony tetsy Ambotsiloitra ny 14 oktobra 2024 ireny. Mba isinony zay le hoe mbola ao anatin'ny atao hoe araky ny lalam-pandrenana mba tsy handringa loatra zay zavatra zay dia mbola napetraka dana ireo rafitra sy ireo rafi-panjakana ireo inona ny fiteny azy institution zay misy ezahana mitazomina satria zay ny takin'ny mpamatsy vola. Misy milaza fa hoe tsy ilaina le mpamatsy vola tsia hatreto aloha mbola tsy manana safidy isika satria fanampiana ara-bola avy any ivelany ny 20 isan-jaton'ny vola mampiodina nyity fireneny ity. Raha miala tonga tsika dia miala io izy ny teny any miala seka be io izy ny fitenin'ny tanora na miala amin'izao tsy misy fiomanana tsy misy neninona dia ifampihinana ety tsika menakavy satria raha ataoko hoe raha misy vola arivo ny ilain'ny tokantrano dia 90% amin'izay avy any ivelany tokantrano ny famatsim-bola fa ny vola 70 ihany no teny hoe vola niditra tamin'ilay tokantrano dia ho vitatsika ve ny anao an'izay raha ohatra hoe hiatrika amin'izay olana misy izay raha tonga dia hiala mpamatsy vola satria takiny ny mpamatsy vola koa izay le hoe mbola tokony ao anatin'ny fanajana lalam-pandrenana rafitra mbola voasoratra tao anaty lalam-pandrenana tsy ivela lalam-pandrenana no mipetraka
de zay zany niezaka natao ary zay natonga azy sy raha nyfahazahoako azy a nanatona ny ACC nangataka ny hevitry ny ACC namoaka ny fanapahana ny ACC ny am'le fahabangana sy ny sisa nametrahana mba ho ara-dalàna ny filoha ankehitriny filohampanjakana ankehitriny de ny tsy izy fa Colonel Mikael hitatana ny firenena ao anatin'izao hoe rafitra za mbola tsy miresaka tetezamita fa mbola tsy tetezamita sika zao raha ny fahalalako azy fa mbola anaty rafitra to hoe lelalena iomanana amin'ny etrehana fifidianana atreto aloha mbola adihevitra ny rafitra mbola adihevitra ny fijanonana anatin'ny lalam-pandrenana ho an'ny repoblika faefatra inona no hitranga amin'ny fikonandoam-pirenena fantaniana apetraky ny maro fa raha ny hita dia mitaky firaisan-kinany vahoaka ny firosona marina ao anatin'ny fanavaozana sy ny fanovana eo amin'ny lafiny toekarenina sosialy izy nandalo fahasahiranana mafy ny vahoaka malagasy noho ny olona ny jiro sy ny rano tamin'ny taona 2024 iny betsaka ireo alaolana nambara fanton'izany toy ny olana ara-teknika fiainan'ny avo ny rano sy ny maro hafa amantonany maro no ny aretan'izany anika na hitarika etsy bahoaka tonga hatramin'ny fitsoan'ireo mpitondra fanjakana ny olona ny jiro sy rano ny volana septambra 2024 lasa teo fanampanazava sehatra nampitondra faisana ny malagasy nandritra ny taona maro ary ny amafy zany tamin'ity taona 2024 ity ny jiro sy rano niteraka fahasahiranana lehibe teo amin'ny andavanandro mpiainany malagasy sy ny seha-piariana ny fahatapahan-jiro sy rano lava reny teto amin'ny firenena ny fanjakana nefa manontona volabe tsy toko tsy firoana ao amin'ny jirama mba hanarenana ity orinasa ity manodidina ny 5.7 miliara ariary isan-taona zany tamin'ny fitondrana teo aloha antony lehibe mahatonga ny fahatapahana lava reny raha ny fanazavana ny fiainan'ny ahavon'ny rano noho ny tsy fahampiany rotsakorana izay nitarika tsy fahampiany rano ao amin'ny tohadrano mpamokatra herinaratra toy ny ao andekaleka teo koa ireo voalaza fa olana ara-teknika tamin'ny milina sy ny taribin-jiro tamin'ny zotra sasany toy ny mandraka fa ny tena goavana dia ny olana ara-pitantanana sy ny fanotika donam-bola nisy tao amin'ity orinasa mpanjakana ity nitrangana skandala trano nandritra amin'ny taona maro ary izay tale jeneraly napetraka teo tsy nisy naomby avokoa toraka izany ihany koa ny minisitra misana ny angofo sy ny akora dia mitovy daholo zany izay minisitra rehetrarehetra nandalo teo tsy mahay ny asany ary tsy mahafantatra ny asany dia ny tsy fahafantarany fa minisitry ny angovo izy fa tsy minisitry ny jirama dia lasa mampifangaro asa zany ilay minisitra amin'ny asany rehetrarehetra anisan'ny zavatra rangeda be mampikatso ny asa rehetrarehetra io satria manjary ilay asa tokony hosan'ny jirama zany a lasa salvany ilay ministera dia lasa mikorotana le asa atao zany ny famana olana ny jirama dia famana olana zany amin'ireo mpanjifa ao aminy zay tsy ampy ny famatsiana rano sy ny famatsiana jiro ao aminy fa ny anjaran'ny ministera kosany dia ny famatsira jiro na rano ny vahoaka malagasy fa tsy ny mpanjifa ny jirama ihany dia ireo zany samy hafa mihitsy zany no tokony filazan'ireo olona reo a rehefa miteny raha ny zava-misy aloha hatreto dia tsy mavaha ny olona ny mpanjifa ny jirama hatramin'izao satria tsy ampy ny energia fokariny amen'ny jirama nireo olona reo ary tsy ampy ny rano fisotro madio naharitra adiny roa hatramin'ny adiny 5 isan'andro ny fahatapahan'ny herinaratra nandritra ny ora be mpampiasa niteraka fitarainany mpanjifa zany satria tsy fantatra na tsy voahaja ny fandaharam-potoana navoaka teo koa ny fahasimbany ny fitaovana ao an-tokantrano ary ny fitombo ny tsy fandrimpahalemana ka antony lehibe napoaka ny tolom-bahoaka teto amin'ny firenena ny volana septambra 2024
Fanukana resaka fanukana niga fa vao butunde ulande tirani tapla ndeza dina kama niga kibale mana tukunilande mana timisi naro timisi zero mana sav masena mbalorati amle tisaya famasi sai timsasa timanil na tisran sai timsasa chapete befana magala sasa tumamununa Vanji palema na tetavnai atao mandeha miara milres police fa zay sady janakorotana tsiangalatra rano sy jiro ny tetavnai raha miala reo dia mipetraka zay mitaky ny zoanay fa tsiangalatra Sy ny cliente zay zao coiffure ny cliente tsy maintsy sasaloha aloha zay fa manao volo zareo koa tsy maintsy mila jiro zay fa afaka misidim-bolo dia tena mijaly zay nefa ihany facture tsisy nany réclamation raha tsisy azo atao hoe mihena be takinina nanao réclamation takinina hoe zay nge ka tsy mampiasa rano isam-bolana na zay nge ka tsy tapaka tsy mijanona ny jiro isam-bolana ka miangazy avy ireny ny jiro sy rano aja avy ireny ara-dalàna ho an'ny orinasa madinika sy orinasa mivantana amin'izy menakavy eo mihisy n'le izy am'izay borikarena mihisy am'izay leo zay tena leo zay tsy mpanao politika zay tsy manana loko politika izay fa gasy ohatra leo malagasy rehetrarehetra matahotra hoe voatifitra tsia sa manantona satria tokony ho tsinjaraina ho an'ny isa-tokantrano ny mpanao solaire mba hampienana ny fanjifana herinaratra sy ny fahafainony tambazotra ho hiatrany hiady ara-miaramanana na dia efa nisy ezaka efa natao aza mbola miandrandra fanatsarana sy fanavaozana ny vahoaka malagasy ka tokony roso amin'ny fametrahana rafitra maharitra sy vahaolana ara-teknika ny jirama sy ny ministera mba hahafahana mamatanteraka ny olana momba ny jiro sy rano ny fotoana aloha rehefa nandray fahefana nge ny fitondrana ankehitreny dia mazava ho azy fa tsy maintsy nisy ezaka ngezabe na atao ary zany fomba fanao zany amin'ny politika rehetrarehetra ny fanamatam-bazana ny olona fanamatam-bazana ny vahoaka tsy maintsy nanaovana ezaka manokana zany le mahakasika an'ilay jiro sy rano ka raha ohatra ao anatin'izay ray volan'izay no hijerevantsika hoe anaovana bilan dia normal be raha ohatra hoe mihena zany ny délestage za tsy mitele tsisy mihitsy satria na izaha zao dia hiaran'ny délestage foana ihany isan'andro fa nihena tsy araka lay kosa aloha tamin'ilay natonga lay tolona satria natonga lay tolona nge dia nisy 3 andro 4 andro tapaka ny jiro dia zay kosa aloha fa ny délestage dia miverina amin'ny ohatry ny délestage teo aloha misy fahatapahany indroa intelo isan'andro fa ataontsika hoe misy ezaka ngezabe dia tokony fitsanjarana mpanao solaire zany isa-tokantrano ohatra nyreny tamin'ny fanaovana ny fanaka salon taloha reny izay afaka anaovana crédit reny no hitsinjarana azy zany satria ny tanjona dia hoe hanana hazavana isa-tokantrano rehefa manana hazavana isa-tokantrano manko ny olona dia miena zany ny olona mihinana n'lay efa vokatra azotsika amin'ny tohadrano reo izay afaka hampanodonana ny industrie fantaro tsara fa anisan'ny antony lehibe mahatonga ny mpampiasa vola tsy tonga eto amintsika na tsy miasa eto amintsika dia tsy fampiny io énergie électrique io ampiasaina amina usine rehetrarehetra satria na dia ireo ataontsika hoe miasa amin'ireny ataontsika hoe zone France reny arany dia manao hybride amina groupe électrogène ihany satria tena tsy maharaka zany lay lay famokarana jiro azotsika amin'ny herinaratra azotsika amin'ny tohadrano io tokony andray lesona amin'ny mahazava-dehibe ny fampisitrahana jiro sy rano ny vahoaka malagasy ny fitondrana amin'ny joro ankehitriny efa misy ny fepetra maromaro no raisina mandritra ny telo volana nandraisan'ny fitantanana ny firenena ka irariana ny tohizan'izany ho ny fanehonkevitra mila atao lahara-pahamehana ny mararony vahoaka mba tsy hatongavana amin'ny etsy-bahoaka toy ireny hitantaratra ho niaina tsikelikely ny fahatapahan-jiro amin'izao fotoana raha toka mbola maloto be kosa ny rano tonga ny atokantrano ny mpanjifa ka andrasana
na ny fandraisana fepetra mifanaraka amin'izany. Mifandraiky amin'izay vaovao izay indrindra nandray anjara mivantana tamin'ny etsy-bahoaka nisy teto amin'ny firenena ny volana septambra 2024 ireo tanora avokatry ny tsy fisianjiro sy rano ny kolokolo sy ny fitantanana politika tsy naomby. Ny Génération Z izay nampiasa ny tambazotra sosialy ho fitaovana fanentanana sy fandrindrana ka nanjary tolona sivily tsy nisy mpitarika tokana narafitra izany anitsangana ary niara-dita amin'ireo mpanolotsain'ny tanàna nandritry ny etsika tsy manaiky lembenana izy ireo. Varatsika ny fanadihadiana. Ireo teraka teo anelanelany 4,700 hatramin'ny 2,4 no atao hoe Génération Z taranaka ny volavolaina tao anatin'ny vanim-potoana nomerika mahafehy tanteraka ny tambazotra sosialy toy ny famoronana votoaty ny fampiasana teknôlôjia ho fitaovana anehoana ny maha-izy azy sy ho fiarovana ny heviny taranaka sa maneho hevitra sy manome lanja ny endrika sy ny sary asehony ao anivon'ny fiarahamonina taranaka maniry faleovantena sy tontolo iasana manaja ny mahaolona sy ny fahasalamana ara-tsaina ny Génération Z tsy mijanona amin'ny nomerika ihany nefa ny Génération Z satria io génération io no nahavita nanongana ny fanjakana tany Nepal rehefa nanoatra ny kolokolo sy ny tsy fisian'ny asa nampiasa ny tambazotra sosialy anentanana sy nanonganana ny fanjakana izay njoro. Anambara ho taranaka mpandray anjara mampifangaro ny herin'ny nomerika sy ny fihetsika eny an-kianja ary vonina hiaro ny hoaviny izay tsapan'izy ireo fa tandindondoza ny Génération Z. Teto Madagasikara nisy ny etsy-bahoaka ny alohavan'ny fitariany ireo mpanolotsaina teny Menada ny hetsika tsy manaiky lembenana nipoitra tamin'ny volana septambra 2024 tolona manoloana ny tsy fisian'ny jiro sy ny rano ny tsy fandriampahalemana ny kolikoly ary ireo fitantanana politika tsy nety teto amin'ny firenena no natao.
hetsika nyrona tamin'ny fandraisana ndraikitry ny sivily ary nandray anjara mivantana sy mavitrika tamin'izany ireo tanora GNZ nampiasa betsaka ny tambazotra sosialy ho fitaovana nanesorana ny mpitondra nanao ampimamba ny fiainany vahoaka malagasy efa ntaonany maro no nikaikaiky manoloana ireo olana teto amin'ny firenena ny malagasy saingy tsy nisy ny aino manana tanora mandray andraikitra ny firenena saingy voatapimbavatra amin'izay ho ny fanazavany irina isan'ny nandray anjara tamin'ny tolona hiovana zany am'ireo karazana atao fihetsika tsy nety fomba fiasa tsy nety natao fidorana teo aloha manomboka amin'ny fanendrena zany ny kinamanamana ary ihany koa amin'ny resaka fangararahana ary amin'ny resaka faneho-kevitra moa zany tena iadina iatrany satria zay tanora misehatra amin'ny resaka Facebook sy resaka faneho-kevitra Facebook de manaiky zay amin'ny resaka hoe fanaran-dalàna fa kosa aleo zay haneho hevitra amin'ny matanora misehatra amin'ny raharam-pirenenanay zany de raha ataontsika bilan atao banky tokana zany de hoe mbola tsy tratra aloha zany tanjona tamin'ny tolona zay napetraky ny mpitolona rehetrarehetra zay tsy hanavahana na tanora izy na mpanao politika izy na fikambanana izy fa mbola tsy tratra ny tanjona hatreto fa zahay de mbola miteny foana hoe naoviana de miteny foana zay raha mbola misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena de mila miaino ihany koa ny mpitondra zany amin'izay taraina nataonay zay sy fitaraina nataonay zay fa tsy sanatrin'izany hoe azon'izy ireo ny fitondrana de anginatra eo ry zareo fa zay hiteny foana zany ao anatin'izay vetivety de nihitatra ho fanoerana kapeny toy ny tsirariny sy ny tsy fahaiza mitantana ny hetsika ary tsy teto Antananarivo ihany fa ny helipatrana manerana ny nosy aka nitodika tany amin'ny fitakiana ny fialan'ny Rajoelina sy ny firongony ny hetsika atao ary ery famoretana natao ny mpitandro ny filaminana ireo mpitolona kosa mitaky ny fanavaozana ny fitondrana sy ny demokrasia eto amin'ny firenena anisan'ny fitakiana fototra nataony GNZ ny rariny ara-tsosialy toy ny fisitrahana ny zo de ny jiro sy ny rano ary ny fahalalana maneho hevitra ny fitantanana ny mangarahara sy ny fanesorana ireo tompon'andraikitra mitsetitra ny volam-bahoaka ary indrindra ny fiandriana amin'ny pirenena nampiavaka ny tolona nanomboka 20 septambra iny ny tsy fisian'ny mpitarika tokana na rafitra natsangana ary ireo vondrona samihafa fa ny sehatra nomerika no ivon'ny fandrindrana ary nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo tanora GNZ raha toka nanome tantsoroka ara-pitaovana ireo génie grec atratra tamin'ny apahan'ny tanjon'ny tolona ho ity tanora ray ity satria niongana teo amin'ny toerany filoha teo aloha kanefa mbola maro ny ezaka tokony atao anesorana ny faka sy ny firongony fitondrana teo aloha manao antso amin'ny fitondrana ankehitriny ireo tanora ny hainoana trany ny feon'ny tanora ho anay manokana zay ny elita zay noentinay zahay tsy anisan'ny reny nandeha niazakazaka teny amin'ny Kapisaty zay tsy anisan'ny reny niazakazaka teny Avoloha tsy nisany niazakazaka tamin'ireo bureau-mpanjakana zahay rehefa tafaperaka zao fitondrana zao fa ny tao anatin'ny sainay de hoe mbola misy firongon-Rajoelina be de be eto mety nisy ihany nanao zavatra nety fa nisy kosa tena niaina tao anatin'ny hoe kolikoly niaina tao anatin'ny tsy fangarahana tanteraka de ireo zany de mbola nanao hetsika zahay tamina commune vitsivitsy teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra ihany koa de reny moa zany nazo anay hoe manginonareo fa tsy fotoanan'izany tsony zao de gaga ihany zahay fa mbola mananteny zahay fa hamongotra an'ireo firongon-Rajoelina mpanao kolikoly reo izao fitondram-panjakana izao efa misy raha mandeha any de antenainay fa hitsara araka ny tokony ho izy izao fitsarana misy eto Madagasikara zao telo volana taty aoriana nanamafy ireo tanora fa mitontolona satria mbola tsy tratra ny tanjona napetraka tany ampiandohan'ny tolona vovonana maro no ny forona ho arofanina iarovana ny tolona natao isan'izany ny gène X, Y, Z izay manao antso amin'ny tsy ivilian'ny fitondrana izay mijoro amin'ny lalana tokony aleha nandray anjara bebe kokoa tamin'ny fiainam-pirenena ny tanora ka porofon'izany ny fivoahan'ny CFR 2025 nampitondraina ny lohateny hoe mitontolona tokony tsy hovariana amin'ny nahavitana nanongana ireo mpitondra teo aloha ny tanora raha ny fanazavan'ireo zaza rapitaiza satria betsaka ireo fanovana mila entiny eto amin'ny firenena. Resiko privilège lehibe manokana aloha niditra tao anatin'ilay CFR 2024 ny zaza rapitaiza satria nanamarika ny tolon'ny vahoaka ilay izy. Tolon'ny vahoaka madinika fa tsy hoe nizaniza teo aloha teo moa zany le zavatra tena marina tokony navoaka afaka navoaka daholo mba afaka nahazo sehatra amin'izay ny
ny olona nangina rehetra nefa te hamoaka ny heviny sy te hitroatra tamin'izany fotoana dia iny moa zany dia izy mivoaka iny dia samy mandray izay tandrifiny ny olona fa ny manokana ny zavatra napetraka moa zany ny illicite sol sy samandranaritra dia nizaniza mipetraka eo zany nizaniza olona tafajoro eo dia mametraka foana zay hoe jereo le madinika jereo le vahoaka jereo ny tena etaetapo dia le vaholana maharitra no ilain'ny gasikara fa tsy zavatra entre parenthèse futile zavatra tsy ampandrosin'ny firenena kotra dia zay. Samy mahatsapa ny rehetra fa malalaka kokoa ny fitenenana sy ny fanehoan-kevitra tao anatin'izay 3 volana faran'izay irina ny tohizan'izany mba tsy hampitroatra ny tanora indray ho ny fanazavana ary tanjona ny ahatonga saina ny malagasy tsirairay. Ny fiovana be aloha ataoko hoe tsy dia hitako be loatra fa ny amin'ny sehatry ny hoe demokrasia angambany hoe afaka maneho ny heviny amin'izay ny tsirairay amin'izao angamba ny fotoana nararotana raha tsy diso fa taloha somary mamay kely ihany namoaka zavatra somary sarotsarotra moa zany ho anay manokana mpanoratra sy mpiangaly zavatra ny ampoky tsy miloaka sy ny ohatry izany dia somary sarotsarotra namoaka ny hoe zava-marina teto amin'ny firenena fa amin'izao nanomboka tamin'ny CFR iny any tonga saina kely hoe ok afaka mamoaka zavatra amin'izay zany tsika enganeka ito foana izay miezaka foana koa hoe ampahendrena ny amoahana ny hevitra miezaka foana hoe tsy hitarika ao amin'ny fikomiana sy ny zavatra mety hoe fanombana ny ravitra izay misy eo fa ho amin'ny fahatongavan-tsaina ny tsirairay izay foana moa zany satria ny zavatra rehetrarehetra koa rehefa tsy atao ampahendrena dia manimba ny zavatra rehetra atao ampahendrena dia manova zavatra. Adingana lehibe no vitan'ny tanora malagasy tamin'ny fandraisana anjara tamin'ny tolona nisy teto amin'ny firenena maro tamin'ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena fa indrindra ireo mpiara-dia tamin'ny fitondrana teo aloha no tsy nieritreritra fa havita hanongotra ny filoha teo aloha tamin'ny toeran'ireo Gen Z sy ireo mpiara-dia rehetra tamin'ny hetsika tsy manaiky lembenana mifototra tanteraka amin'ny fahatongavan-tsainan'ireo tanora ny vovonana repoblika izay hitaritana ny sain'ireo tanora fa tsy tokony ho an'ny mpanao politika politisianina irery ihany ny fanaovana politika sy ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena. Le tola moa zany mampanakantonay moa zany dia amin'ny lafiny kanto foana moa zany izy no atolo zany amin'ny voalohany raha tamin'ile tolona farany teo zao dia amin'ny maha-olo-pirenenanay moa zany dia niakatra tsehatra sy ny tariny moa zany dia hitatany moa zany zay fa le izy moa zany tsy hoe mitarika hoe ndotsiky anankirotana ohatra ny ahoana fa miezaka mahatonga saina zay volamenao anay fotsiny zany zay amin'izao hoe mba asa matoritory fa ohatran'ny mbola tsy milamina tsara tsika amin'izao. Plateforme fifandraisana moa zany andraisan'ny zazara-biteza sy kolotsaina mainty anjara moa zany dia indraindray zany ohatra ny misy atelier misy forum sy ohatrohatry zany dia miara manohy hevitra miaraka amin'ny mpianatra étudiant chercheur sy ohatrohatry izay moa zany le izy fa tsy voatery hoe eo natira foana moa zany fa afaka hoe manao débat sy ohatrohatry izay. Tsy fitadiavana seza no nitolomana teto amin'ny firenena hoy Irina Begalona izay isan'ny nitarika ny hetsika fanesorana ireo firongon'ny fitondrana teo aloha toy ireo ben'ny tanàna tamin'ireo komuna sasantsasany teto Analamanga ireo ben'ny tanàna ireo izay nampanjaka ny kolikoly mba tsy ho very momoka ny tolona nataon'ny tanora ho hiatran'ny fanazavana. Ho anay manokana zay ny elite zay ny hoentinay zahay tsy anisan'ny reny na dia niazakazaka teny amin'ny Kapisaty zay tsy anisan'ny reny niazakazaka teny Avoloha tsy nisany niazakazaka tamin'ireo bureau-mpanjakany zahay rehefa tafaperaka izao fitondrana izao fa ny tao anatin'ny sainay dia hoe mbola misy firongotra joelona be dia be eto mety nisy ihany nanao zavatra nety fa nisy kosa tena niaina tao anatin'ny hoe kolikoly niaina tao anatin'ny tsy fangarana tanteraka dia ireo zany dia mbola nanao hetsika zahay tamina commune vitsivitsy teto Antananarivo sy tany amin'ny faritra ihany koa dia reny moa zany nazo anay hoe manginonareo fa tsy fotoana izany tsony zao dia gaga ihany zahay fa mbola mananteny zahay fa hamongotra an'ireo
forongotra joelona mpanao kolokolo reo a izao fitondram-panjakana izao efa misy raharaha mandeha any dia antenainay fa hitsara araka ny tokony ho izy a izao fitsarana misy eto Madagasikara zao. No mafisiny ireto tanora ireto fa mila mailo hatrany ireo rehetra mandray anjara tamin'ny tolona satria tsy ho vita mora ny amongotra ny fomba ratsy afanao ny mpitondra teo aloha ho antandrazana mantsy ny tolona kanefa tao aoriana kely ny tolona maro ireo mpanao politika ny aradita amin'ny fitondrana teo aloha no nanangana GNZ ary nilaza fa ny tolona tamin'ny ireny fotoana ireny tsisy fanavaozana sy fanovana hotratra raha tsy miara-misala manarina ny firenena ny sehatra rehetra ho iatran'ny fanamafisana mialohan'izay nefa tokony alana ny fomba ratsy fanao ny mpitondra teo aloha toy ny fitiava-kely ny kolikoly ny fanapara-pahefana ny fanampenam-bava ny fanondranana arem-pirenena ary ny fampahantrana ny vahoaka izay nitarika ny etsy-bahoaka tamin'ny 5 septambra 2024 iny. Tontolona satria mbola tsy misy ny tolo-batagna na koaigningaiko hoe mba igny ny tegny mivatagna mpagnodokodagna le firenena nagneky nagnondragna le volamena torla Jackson aza matoritory fa zay mbola hore. Dia izay ihany koa tombo kilasy tongovavy no manakatona ny fampahalalam-baovao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-pitafy indray veloma tompo.